Ry havana malala mpifaliana no iarabanantsika tafiditra ao anatin'izao fampovavahana faharoa amin'ny Pasika enina amby roapolo amby roa arivo izao. Miarabantsika na tratra izany Pasika izany io mpandresena amin'ny Kristiana isika mirary soa mba ho fahavelomana vaovao indray ao amin'ny Kristy ny fahavelomantsika rehetra. Filazantsara araka ny Luka toko fahaefatra amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Ny fanahin'ny Tompo hampahiratra ny masontsika ahitantsika zava-mahagaga ao amin'ny afatry ny Pasika. Rehefa nanaraka ny vakiteny tamin'ity Pasika enina amby roapolo amby roa arivo ity isika ry havana, dia mahita olona samihafa miaina ny Pasika. Olona samihafa nandalo ny Pasika fa izay hitoviny nitondra fiovana teo amin'ny fiainany ny Pasika. Ho an'i Joba izay efa manakaiky ny loha ny nofony, dia manana fanantenana indray. Fandresena Pasika ho an'i Joba dia niteraka fanantenana vaovao. Ho an'ny vehivavy izay tonga marainalina mba ho any amin'ny fasana, dia nandray ny fandresen'ny Pasika tonga amin'ny fanambarana izany fandresena izany. Vehivavy nandalo ny Pasika tonga mpanambara fandresena. Ho an'i Paoly, raha mampatsiahy ny nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty izy, eo am-pamaranana ny Korintianina voalohany toko 10 izay nentina tamintsika teo, ny Pasika amin'ny Paoly arak'izay andininy 7:50 izay dia mampiorina finoana ary mandrisika hiasa, miorena tsara maefabe. Fato amin'ny Luka toko 4:20 mbola hitantsika ny Pasika ho an'i Petera. Ho an'i Petera ny Pasika rehefa nandray ny filazan'ny vehivavy izy, dia nitsangana ka niazakazaka nankany amin'ny fasana. Ary rehefa hitany ny lambapaty mipetraka mitokana, dia ambarany soratra masina hoe lasa nody izy sady gaga ny amin'ny trangan-javatra izay tonga teo. Ndeha ary hiara ankalaza an'Andriamanitra no ny Pasika miaraka amin'ny Petera isika. Pasiki Petera. Manahoana izany Pasiki Petera izany ary fiovana toy inona no nateraky ny Pasika teo amin'ny fiainan'ny Petera. Raha ny andininy manoloana antsika no raisina manokana atao hoe iorena ny afatr'Andriamanitra, mazava amin'ny filazan'ny soratra masina fa ny Pasika teo amin'ny Petera dia niteraka nitarika azy hody sy ho gaga. Lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Fa tsy nijanona teo ny fiainan'ny Petera rehefa zohitsika ny tantarany manodidina ny Pasika hatrany amin'ny Jaona toko 5:10 hatrany amin'ny toko 1:20, dia hafa mihitsy ny fiainan'ny Petera ny atao hoe Pasika. Dia ary sika eritreritra n'izany atao hoe Pasika Petera. Pasika Petera voalohany rehefa nandray izy dia nitsangana ary niazakazaka nankany amin'ny fasana. La efa nambarany anjery hoe nahoana ny aty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Mbola niazakazaka nankany Petera. Nahoana moa? Aza tonina fa manodidina ny tantaran'ny herinandro masina, Petera dia voamarika manokana ny amin'ilay fandavany intelo ny Tompo. Angotika tao anatiny izy. Nanotika tao anatiny ny fony satria
tsarony zay fandavan'izay. Raha voanandray izy dia nitsangana ary niazakazaka hitady ny tompo. Ry havana malala, Pasika Petera dia niazakazany hitady ilay nofitany, hitady ilay navadika, hitady ilay nilavina. Tonga eto ianao ankalazan'Andriamanitra noho ny Pasika, ho toa ny Petera ko hiazakazaka hoe aiza ry Jesoa? Aiza Jesoa ilay nilavinao tamin'ny fahadisoana ninona atao? Ilay nilavinao no nihenatra tsy nahafanao nijoro vavolombelona teny amin'ny fiarahamonina. Aiza Jesoa ilay nolavinao no nitahotra sy nihenatra. Zay ny Pasika Petera, niazakazaka hitady. Fa rehefa tsy hitany intsony tokoa Jesoa teo amin'ny fasana, dia lasa izy nody ary gaga, fa inona ity zavatra mitrango ity? Io filazana ny fihetsika Petera io no hoe nody izy sady gaga, dia tsy hoe nody tany an-trano ny tena heviny, fa nitodika tamin'ny tenany. Nody ny sainy, nandiny teny izy, nieritreritra hoe fa inona ity zava-mitrango ity? Nandiny tena koa izy teo amin'ny fandavana intelo izay nataony ny tompo. Ny Pasika Petera tsy vitany hoe fiazakazahana hitadiavana ny tompo, fa niteraka fanjinian-tena teo amin'ny fiainany koa. Tonga eto ianao hatsiaro nitsanganan Jesoa tamin'ny maty, tsy hoe mitady azy ihany amin'ny fahavelomany, fa mandinika ny tenanao koa, mandray ny Pasika ianao ary mampitodika ny eran'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty amin'ny tenanao. Mialoalo ao aminao ny fahadisoana rehetra vitanao, ary izany no herin'ny Pasika riavana. Ianao tonga miverina amin'ny tenanao, mandinika ny tenanao. Tsy miandry hoe ndeha hody any an-trano arak'izay adresy ny aingantsika tsiraray avy voandiny tena, fa eto ihany avereno ny tantaranao eo anatrehan'i Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ny tanisaha fahakely ny anankitelo amin'ny fahadisoana nataonao miendrika fandavana. Inona ny voalohany, inona ny faharoa, ary inona ny fahatelo? Mitady an'i Jesoa ianao, fa mandinika ny tenanao koa amin'izao Pasika izao, tahaka nandiny an'i Petera ny tenany, nody izy sady gaga. Miteny izany ianao rehefa atao anatin'izao fampivavahana izao, manao hoe hoay tokoa ity izaho. Fa inona ny zava-mitranga? Nitsangana tamin'ny maty Jesoa, ilay nilaviko, ilay nitsiratsiraiko, ilay nataoko tsinotsinona teo amin'ny fiainako. Mandinika ny tenantsika isika. Hatreo io andin'ny faharoa ambin'ny folo io, fa tsy nijanona teo amin'ny fahagagana ihany ny Pasika ny Petera. Voalaza ao amin'ny andin'ny faha-4telopolo eto amin'ity toko ity, Luka toko faha-420 andin'ny faha-4telopolo ry havana, fa niseho tamin'ny Simona i Jesoa nitsangana tamin'ny maty. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo, ka efa niseho tamin'ny Simona. Dingana voalohany amin'ny Pasika Petera dia ilay fitadiavana an'i Jesoa. Ny dingana faharoa amin'ny Pasika Petera araka ity andin'ny faha-4telopolo ity dia ny fionany tamin'ny Jesosy Tompo. Niaona tamin'ny Jesoa i Petera. Eto koa tsy niazakazaka hitady an'i Jesoa tany amin'ny fasana ihany isika, tsy nandiny tena fotsiny, fa eto koa no iaonanao amin'ny Jesoa. Amin'ity Pasika 722 ity, toy ny an'ny Pasika Petera, dia eto ianao no iaona amin'ny Jesoa. Iaona manokana aminao Jesoa tao anatin'ny fanjinian-tenanao. Miaona manokana aminao i Jesoa eo amin'izay mamolovory ao am-ponao. Miaona manokana aminao i Jesoa amin'izao Pasika izao. Fa tsy nijanona teo amin'ny hoe niaona dia kokoa, tsia. Fa niaona
manaraka ny tantara amin'ny Petera isika. Izy tafahoana tamin'ny tompo io raha makany amin'ny filazantsaraka ny jaona indray isika dia mbola nisy fisalasalana tao anatiny. Rehefa nandeha tao ny fotoana dia niaraka tamin'ny mpianatra maromaro izy dia hoy izy hoe andeha anarato aho. Dia nisy enina ny teny koa manao hoe zay koa hiaraka aminao. Fa rehefa nanarato ao amin'ny jaona 1:20 i Petera sy reto niarany emitra taminy dia nanontaniany Jesosy manao hoe manakanina ve ianareo? Ohatrany tsisy a. Nanatrika ny Pasika i Petera, nisehon'ny tompo i Petera avy nandiny tena, fa tratra ny fiemorana indray izy, ndeha hikarama, ndeha hanarato aho, fa tsy nahavanona n'inon'inona ny fiainany tao anatin'ny fiemorana. Nanarina izany fiemorana izany ny tompo tao amin'ny vanim-taonan'ny Pasika ihany fa tsy niandry fotoan-kafa. Rehefa nahazo trondro be dia be izy ireo dia navahany manokana indray Petera ka nataony hoe moty ava ianao, fa ano ary miondriko. Izany ry havana tantaran'ny Petera manodidina ny Pasika. Pasika ny Petera, fitadiavana ny Jesosy, fandinihan-tena, fihaonana amin'ny tompo, fiemorana, fanarenana, fandraisana ny andraikitra nomeny ny tompo. Raha mbola tohizantsika ny fiainan'ny Petera ny Pasika taoriana kely mandra-pahatonga ny Pentekosta dia tonga niara-ny vavaka tamin'ny mpianatra isan'andro sy namaky ny mofo izy. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:4-20. Ao amin'ny 2:20 rehefa nilatsaka ny fanahy masina Pentekosta dia izy no nijoro voalohany nitory ny tantara-pamonjena hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatreo amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Pasika ny Petera, Pasika nanova ny fiainany, Pasika nitondra azy ho amin'ny fijoroana vavolombelona hatramin'ny fahafatesana martiora, hazo fijaliana nitsingoloka. Efa betsaka ny Pasika mety natrehanao teo amin'ny fiainanao, fa mety hitiny nandrenesanao ny Pasika Petera. Amin'ity Pasika 4:20 ity ho Pasika voalohany iananao ny Pasika Petera, ity Pasika ity mody mandiny tena. Misy olona avy nankalazan'Andriamanitra noho ny Pasika mody any an-trano fa nirotorotom-piainana no miandry. Tonga dia firy ny atody vakiana, efa azo vai chocolat, tavoahangy ohatran'ina ny ampidirina tao an-trano sampiakarina ambony latabatra. Tsia, anio mody izany hoe miverena amin'ny tenanao, dinio ny tenanao. Izay ny Pasika Petera. Mody dia mandrosoa. Ataovy Pasika mitondra fandrosoana araka ny dingana ara-panahin'ny Petera. Ny Pasika iarahanao amin'ny Petera. Pasika 4:20. Pasika fandresena mampitombo ny finoana, mampandroso amin'ny fanimpona sy ny fahamasinana. Izay Petera nankalaza ny Pasika araka ny tantara teo. Tsy mijanona amin'ny Pasika fahagagana, fa Pasika mampiorina finoana, mampitombo amin'ny fanimpona ary mampitombo fahamasinana. Anohany mety misy fampianarana ianao manao hoe aona moa ilay izy? Izay tonga maninona? Ny eo tsy lany ny eo tonga ihany, ny eo tsy lany ny eo tonga ihany. Fa aty amin'ny fiangonana tena mankalaza ny Pasika. Ianao miorina amin'ny finoana isaky ny mankalaza Pasika. Ianao mitombo amin'ny fanimpona isaky ny nandalo Pasika anankiray. Ianao mitombo amin'ny fahamasinana tahaka ny Petera, ka vonina indray andraikitra eo an-tanimboly ny tompo. Be ry havana no milaza fa resy ankehitriny eo amin'ny fiainana. Anontany tena raha sendra olona tahaka izany ianao,
Anontany teny ianao fa maninona izy milaza hoe resy tsy nandalo ny Pasika petera ny fiainany. Pasika mila mandiny tena, tsy nitady ny tompo fotsiny fa mandiny tena. Pasika andraisana ny fionana ao amin'ny tompo, hitondrany anao amin'ny fanavaozana, fiainana vaovao, andraikitra vaovao. Ry havana malala, ny Pasika tena izy dia Pasika manovanao, manetsika anao, handray ny fandresen'i Kristy ho amin'ny fanompoana sy ny fiainana vaovao. Ny tompony hampianatra antsika ny fahamarinan'ny fandreseny, ary ity Pasika ity dia ho alaintsika tahaka amin'ny Pasika petera. Izy hitahiry ny teny ao anatintsika. Amen.